Antenina trano ny araba ho antsika mpanaraka ny pejy ny gazety feon'ny demokrasia malagasy. Randriamamonjy Arson Tantely na Izandry be tantely no hamantarantsika mpanaraka eto amin'ny pejy. Ho tanterina amintsika tsy ela eto amin'ny pejy ny gazety anabaka feon'ny demokrasia Madagasikara raharaha mafana tsy mandaingo any amin'ny commune ambanivohitra Mahazoma ato anaty district Maivatanana faritra Betsiboka. Io tranga io izay anisan'ny tany amin'ny taona 13 azafady no netobohany izay olana izay adiny samy mpiray-tam-po izay anisan'ny niteraka famoizana in'olona moa zany voatsela tamin'ny ty taona ity ho an'ny volana janoary ka ho arantsika eto zany satria misy ny fidinana fotony izay nataon'ireo mpanao gazety sy miaraka amin'ny mpisolo vava amin'ny ankilany. Atsisa moa zany fa i maître Lala Rajaonarivelo mafana tokoa ny raharaha ary tena mafana ka anatiny manao ny fanangonam-baovao moa ny tenanay sy ny ekipa rehetra eto amin'ny feon'ny demokrasia sy ny namana mpanao gazety izay mpiara-miasa kaiky ihany koa avy any Antananarivo izay midina ty fotony mba tsy nontsika ny feon-dakolositokana dia ao aoriana izao fanangonam-baovao zao dia hitantsika sotaterina eto ny tena zava-misy marina.